dia nareo andradosela nino moa zany tahaka anareo vavako andeo vavako amin'ny firenena zao nefa izy raha miaraka amin'ny gilet pare-balle manino izy miaraka amin'ny gilet pare-balle satria tsy matoky le ny Jesosy tsy matoky ny Andriamanitra vavahana izy matahotra sao dia sy tivitra fa le vavahana atao fitaovana fa sarambelatsy dia eo daholo ny tenisany bady rehetrrehetra sy sanagna rehetrrehetra mandeha mivavaka miaraka amin'ny any ka aiza Jesosy nareo aiza Jesosy fa dia tsy ho tezitra hoe atao fitaovana politika olona andeha vavaka dia miaraka amin'ny gilet pare-balle tsy le lika raha mijery ny zava-mitranga eto ambony tany eto na ny androany fotsiny dia nareo ve tsy mametra mpanontanianao tra mba mampiasa saina hoe tena misy marina ve le Jesosy ary tena tompony tany sy ny lanitra sy ny fanjakana eto ambony tany ve Jesosy zay ny fanontaniana mipetraka satria ny vaovao androany fotsiny tsy miresaka vaovao mandalo hoe i Donald Trump ny Amerikanina no mandatsaka mandaraka bomba any Iran fa inona ny antony andatsahany bomba any Iran manana lalana amin'izany fa izy fa dia didiny besandra tsisy fanjakan'Andriamanitra eto tsisy fanjakan'i Jesosy tsisy zavatra ataon'i Jesosy eto dia afaka mandaroka fotsiny bomba afaka mamono olona fotsiny afaka miteny hoe soloko régime io soloko président io zay ny fanontaniana zava-mitranga androany zava-mitranga faharoa ny antsa-pidirana atao any amin'ny Kanjambary andaniana amina 4 miliara nefa fatatsika zao fa 80% gasy tsy misakafo ohatr'izao isan'andro na misakafo aza dia tsy haiko ravim-bomanga na vary maina tsy misakafo ara-dalàna 80% gasy zany hoe eo amin'ny 24 millions gasy eo tsy misakafo nefa ny président mandany vola be manafatra évangéliste avy any an-dafy any amin'ny anaran'i Jesosy io ifidiranan'i Jesosy io fivavahana fangataham-pitahina ho an'ny tanindrazana io zavatra io nefa i président manafatra io sy mivavaka mitarika anareo mivavaka io président nanonga-mpanjakana eloko be vava zany fanonganam-panjakana nanaovany sorona olona firy ny maty tena mbotsirohitra dia nareo ve laza hoe tsy tompona andraikitra amin'io izy nefa izy miteny hoe andanonareo mankany mbotsirohitra fa fanta fa isy tifitra any dia misy dia vetivety no andanonareo mandeha nataony sorona azaony toerana le inona moa zany le olona fatin'olona mikarana tena ambotsirohitra tonga tamin'ny pouvoir izy zavatra nataony voalohany nangataka nationalité frantsay nangataka nationalité vahiny trahison zany famadihana tanindrazana famadihana ny gasy ny zavatra zany zany hoe olona nanonga-mpanjakana meloko olona namono olona nanina moa zany namita mahitaka vahoaka dia tsy resantsika tsony ny fanolanana volamena ny bois de rose ny fivarotana ny nosy rehetrarehetra zao tadiavina potehina koa ny zavaboarin'Andriamanitra ao base tuléar Andriamanitra nanao an'io Jesosy nanao an'io dia ho potehiny azahoan'ny vola asainy trandrahan'ny olona asainy rofin'ny olona azahoan'ny vola kely zany le olona mitarika anareo mivavaka zany le olona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ery miantran'i Jesosy ery dia efa fantatra zao ao amin'ny QMM fort dauphin ny dégâts ataon'ny QMM amin'ny fitrandrahana io tsisy tombontsoan'ny vahoaka ao fort dauphin na ny kely ny fitrandrahana ataon'ny QMM zay nandengana taona maro taloha aloha fa tena ampandroso ny faritra atsimo ampandroso misy tombontsoa ny tanàna sy ny rehetrarehetra dia zay lainga zay ihany mbola ampiasainy Andry Rajoelina amin'ny base tuléar karaha olona mpamon'olona olona mpandainga olona mpanonga-mpanjakana olona mpamita bahoaka no mitena amin'ny anaran'i Jesosy no mivavaka mangataka fitena ino zany amin'ny firenena dia feno ny olona ary mbola mandany vola be naovana an'le izy dia aiza le Jesosy inona ny ataon'i Jesosy raha za zao fe ny anarako no entin'ny olona ampiasain'ny olona any amin'ny rehetrarehetra any ataon'la fitaovana politika dia tsy réagir fa izy Jesosy tsy ho réagir zay le izy
raha za andro any vavaka amin'ny sakafoko hoe isorana manome heritsy tanjaka manomezany tsy manana manomeza koa tsy manana de sura avy anareo fa ty sakafoko ty de anome Jesosy any Amboasaretsiny amin'ny ankizy maty nona tsy mihinana any de Jesosy ve de anome fantatra reo tsara zany fa tsy anome an'izany Jesosy tsy zavatra ataony Jesosy mihitsy eto tsy fantatra ny gasy angamba hoe ahoana ny fijaliana any amin'ny palestiniana am'izao ny palestiniana ny ankizy amina million maty nona voatarika bomba tsisy fitsaboana ataony israeliana zay voafidiny Jehova vahoaka voafidy ary ino Palestina lazaina fa hoe ina moa zany tany nampanantenana ny zanak'Israely nampanantenana nampanantenany Jehova nampanantenany Jesosy de ireo zanak'Andriamanitra ireo israeliana ireo no mitarika bomba ny sud Liban no manageja ny bande de Gaza palestiniana vonoiny aripaka tena aripaka zany crime de guerre nataony izy moa premier ministre Benjamin Netanyahu crime de guerre ary génocide de aiza Jesosy ino nataony Jesosy aiza Jesosy zany raha misy Jesosy nareo miteny hoe velona Jesosy misy Jesosy eo Jesosy inona nataony Jesosy amin'ny zavatra ataony israeliana zao amin'ny palestiniana zao ny israeliana mbola mitady guerre ko any Iran midaraka bomba ny Iran vonony izy moa israeliana daholo ny ina moa zany ny officier généraux ny scientifique ny retraretra fa hoe menacé mety anamboatra arme nucléaire ny Iran ka mety zay mitifirina mety zay mitifirina de zay raison afahany manafika any afaka manao ingérence de inona nidirany Amerikanina amin'ny affaire io satria manambola ny jiosy manambola ny jiosy ny jiosy zay mipetraka any Amerika tompony ny banky tompony bourse Wall Street tompony rehetrarehetra io ny comité jiosy de raha te holan'ny président any de tohanany jiosy satria jiosy manambola de rehefa ohatra ka mahazo vola zany ny président zany de lan'ny président satria de toute façon tsy solan'ny président ny États-Unis raha ohatra ka raha tsy manaborotsaka pataloha am'ireo jiosy reo de no satria no manambola ireo jiosy reo de tonga ny Amerikanina de andako ny adversaire ny jiosy andako satria resaka vola fotsiny miasa resaka vola sy didiny besandra eto ambony tany eto fa tsisy didiny Jesosy zany tsisy Jesosy mandidy zany eto ambony tany eto fantatrareo zany fa tenisany no vadika todo andeha taritiny Andry Rajoelina andeha hivavaka ary tenisany tsisy saina mbola mieritreritra zany fisiny Jesosy eto zany sy ny ino zany famarina sy ny rano zany tsisy an'izany eto ambony tany eto fa nareo bado nareo sagnana nareo zany mba mangataka fifidianana ino zany ara démocratique tamin'ny fifidianana farany teo de jereo nanaovany Andry Rajoelina nareo misy vaky tary misy gadrana misy ino zany gaz lacrymogène nefa vahoaka pacifique manao etsika fotsy akanjo fotsy de miaraka amin'ny souffleur andeha hitakina fifampiresahana tsy hanonga-panjakana nandehanany etsika fotsy tena fa ifampiresaka amin'ny Andry Rajoelina hoe asivo table ronde zavatra ty andoha dinihina ny ina moa zany ny code électoral fa mivaly nanaovany Andry Rajoelina aminazy de maramila 3 gaz lacrymogène tanky tena mitrezy mety eny tsisy mahazo mandeha eny de zany didy sady raha ataony Andry Rajoelina zany de izy mitahaka la mivavaka de mbola andeha any koa nareo de mandeha mivavaka any nareo tsisy saina maty vendratay bado le gaz bado de nareo Andry Rajoelina nino moa zany mitahaka ny mivavaka andeha hivavaka amin'ny firenena zao nefa izy raha miaraka amin'ny gilet pare-balle manizy miaraka amin'ny gilet pare-balle satria tsy matoky ny Jesosy tsy matoky ny Andriamanitra vavahany izy matahotra sao disitivotra fa le favahana atao fitaovana fa sarambelatsy de eo daholo ny tenisany bady rehetrrehetra sy sanagna rehetrrehetra mandeha mivavaka miaraka amin'ny any ka aiza Jesosy nareo aiza Jesosy ve de sotezitra hoe atao fitaovana politika olona andeha hivavaka de miaraka amin'ny gilet pare-balle tsy le lika